vaovao fa manambetsaka ny vahoaka malagasy amin'ireo filan'ny consulat-ny Monaco eto Madagasikara dia misy setry ny ara-pahasalamana sy ny fiadinan'ny fantrano ary ny fanohanana ny ankizy sahirana sy ny fanabeazana ny olona ara-pahamehana. Androany ary dia nanolotra bodofotsy ho an'ireo ankizy sahirana ao amin'ny fokontany Ampandriana Besarety izy ireo. Isan'ireo fokontany sahirana ary misedra olana matetika ny fokontany Ampandriana Besarety indrindra rehefa fahavaratra. Ny ankamaroan'ny mponina ao aminy dia sahirana avokoa. Isan'ireo fokontany notsongainy ny consulat-ny Monaco eto Madagasikara iarahana miasa ny fokontany ka androany ny nanatanterahana ny fanaova-tsy ny mpiara-miasa teo amin'ny Rotota izay nosolotenan'ny chef fokontany sy ny vice-consul ny Rabe Manolotsoa. Ka santatry ny fiara-miasa dia nizara bodofotsy miisa 20 ho an'ireo ankizy sahirana latsaky ny 5 taona avy eto amin'ny fokontany ny consulat-ny Monaco. Nanomboka ny taona 10 dia mizara bodofotsy ho an'ireo olona mila izany ny consulat de Monaco. Fokontany 10 taona no izaran'ny consulat any Monaco bodofotsy tamin'ity taona ity dia faefatra amin'ireo fokontany nisitraka izany ny Ampandriana Besarety. Fokontany Besarety izay manana tetikasa ny anamboatra toerana ivarianan'ny fako sy ny rano rehefa fahavaratra isorohana ny fiakaran-drano izay mianjady ny 700 mponina.